misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto mifandraitsana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity ho anio aty ampifaliana sy omba mpiraritsoa ihany koa no irarinanao sahady ka mba azahoanao hery eo mpandraisana ny ten'Andriamanitra. Alohandirantsika ny amin'ny lesona anio dia vavakisika. Ry Tompoandriamanitra eo andreto izay zanakao tanoranao voninkianao indray amin'izao fotoana izao dia aoka isorinao anatinay ny fahalainana ka omeo ny fahazotoana, omeo ny fitiavana ary omeo ihany koa ny faharo-po aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ny fahatsaran'Andriamanitra. Manambara ny famindrapon'Andriamanitra ny fanoharana ny amin'ny vary sy ny tsy parifary. Ao amin'io tantara io ny mpamatsy ny voatsara dia ny zanak'olona. Ampiasain'i Jesosy matetika ilazana ny tena ny teny io. Ny zanak'olona koa no manavaka ny vary amin'ny tsy farifary amin'ny farany rehefa tonga amin'ny fahararano. Miasa tokoa Jesosy manomana vahoaka andova ny fanjakany mandrakizay. Manakaiky antsika izy ao anatin'ny fahoritsika. Tonga ray amintsika izy ary fantany ny manjo antsika. Ao amin'ny tontolo izay roborobon'ny faharatsiana no anehoan'i Jesosy ny fahatsarany. Mirakitra ohatra maro ny amin'ny fahatsaran'Andriamanitra ny soratra masina. Ao amin'ny Salamo 7:20 izay inoko fa tena fantatrao ohatra i Davida na ao amin'ny lohasaloko ny fahafatesana zao izy dia mifaly noho ny fahatokian'Andriamanitra. Io Andriamanitra ao amin'ny Salamo io ihany no Andriamanitra tonga teto amin'izao tontolo izao sy nonina teto anivontsika. Rehefa manjombo niny indrindra ny fiainantsika dia mananamana eo anilantsika isika. Antsoina hoe Immanuela tokoa Jesosy na ilay hoe amintsika Andriamanitra. Nahatsapa ny fanatian'Andriamanitra Davida na dia teo am-panosirana aza ka nahina ny ainy. Nifantoka tamin'ny fahatsaran'Andriamanitra izy tao amin'ny fotoatsarotra indrindra ka izy hoe eny tokoa fahasoavana sy famindrapo no anaraka amin'ny andro rehetra iainako dia toetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho. Mety tsy maintsy atoky, tsy maintsy hiatrika atsarotra ianao ankehitriny kanefa inoy fa efa nanomana ho avy mamirapiratra ho anao tokoa Andriamanitra. Ny fahafantarana ny fahamoram-pony io Andriamanitra io no mitahona antsika hibebaka marina, mampitombo sy manamasaka antsika ara-panahy ny fahatsara-pon'Andriamanitra. Asehon'i Jesosy eo amin'ny fanoharana manko fa isika dia an'Andriamanitra ary manao ny fomba rehetra izy hanomanana antsika ho amin'ny fanjakana mandrakizay. Tsy maintsy manao safidy ilay mpanompo amin'ny fanoharana na tokony tompon'ny mpanimbary izy na tsy amin'ny famelana ny vary sy ny tsy parifary hiara-maniry mandra-pahavy ny fararano. Manasa antsika atokony drafitr'Andriamanitra io fanoharana momba ny vary sy ny tsy parifary io ary iny tokoa fa Andriamanitra dia mahay ny zavatra rehetra. Amen. Dia Andriamanitra itsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Misaotra ny amin'ny hery izay omenao anay. Aoka izay andeha tahaka ny zanaky ny mazava ka atoko tokoa fa ny fandaharanao no tsara indrindra ary mahasoa anay. Anaran'i Jesosy. Amen.
mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.